zany andininy voalohany ihany. Gesù Cristi no pamonje tompo sy Andriamanitra ianao ve santsara dai Signore magnisa Alleluia isikaya Alleluia dia raitsika Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy atsika. Amen. Miarabantsika hatratr'izao fampovavahana larana faharoa ho amin'ity alahady fahatelo ity izao. Misy moa ny asa sy fampahirezana ary alahady ny arsivy zao atsirovatsika ihany koa ny fitehirizana ireo atotan-taratasy samihafa sy atotan-tantara eto amin'ny efitrikemy izany. Andehantsika ame voninahitra ny tompo amin'ny alalan'ny salamo faharoa izay efa misoratra eo amin'ny fafana ary dia hotonontsika ampifaliana zany ho fideranan'Andriamanitra ray sanaka ary fanamasina. Andiarintsika noho izany aminaran'i Jesosy manao hoe ilaza zava-boatendry aho, Jehovah nilaza tamiko hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany, mangataha amiko dia omeko lovanao ny jentilisa ary ny farantany io fanananao. Torotoroinao amin'ny tehimby izy toy ny famaky vilany-tany no hanamonjy mitsananao azy. Izany dia indre nareo ry mpanjaka, minoanatra ianareo ry mpitsara ny tany, manompoany Jehovah amin'ny fahatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Mandro ny zanaka, fandrao tezitra izy, ka ho very eny amin'ny dalana ianareo, fa vetivety dia irehetra ny fahatezerany, sambatry izay rehetra mialoka aminy. Amen. Smarno nreto izay vahoakanao tonga eto anatrehanao tsy mitondra ny fahamarinanay fa mitondra ny fahalemenay sy ny tsy fahataterahanay fa tsy avy antso ny marina ianao fa ny mpanota dia tonga eto anatrehanao zay mideranao sy manome voninahitra anao ary tonga eto anatrehanao hitalao famelan-keloka ihany koa raiso midera tolotray fa te hisotranao zay noho ny fitiavanao anay, tsy araky ny haben'ny elokay, tsy araky ny haben'ny fahalemenay sy ny tsy fahataterahanay fa araky ny haben'ny fitiavanao Andriamanitra. Aoka anatrika anay ianao tsy amin'ny fahatezeranao anefa ka imaona hamely anay ianao fa amin'ny famindraponao lehibe Andriamanitra.
ary raha mba manolotra ny aja sy ny saotra voninahitra ao anao zay dia akasitrao zany ary raiso tompo fa tena vokatry ny fonay ndreto zay tonga eto tsy za volotara torotorona lanjiry manentona tsy tonga andaniny andronay na ny fotoananay fa tonga manatona anao iaona aminao andray ny teninao andray ny afatrao koa dia matoko zay fa ho azonay zany rehetra zany amin'ity fanompovavahany ity atolotra ianao rery ihany ny voninahitra tompo anao hatra amin'ny taloha indrindra ka hatro mandrakizay zany fa ho amin'izao fiangonanao tafavory eto amin'ity tempolinao masiny ity izao ny fiadananao ary ny fifalianay dia izay manompo anao ary maoka ho fifalianao ny fanompona ianao ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany amen mahazotoerana tompo androsavedranytsika eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora ny hira mialohan'ny famakina soratra masina rehefa avy eo ilay hira ny anarantsika teo andiny voalohany ihany no anaovantsika azy andiny voalohany ihany dia inarantsika tsikelikely eo fa haitsika eo tsy maintsy ho haitsika eo dahary ny sampana sekoly alahady efa miarabantsika sy manoatra antsika izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao asaina hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly alahady rehetra iaraka hivavaka isika Jesosy misaotra anao indray zahay no izao fotoana omenao anay izao any ankizy sy ny tanora ary mitenena indray aminay amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany misaotra tompo amen afaka mipetraka ianareo ny tenin'Andriamanitra andraisantsika ny fampianarana androany dia ao amin'ny Efesianina toko 2 ny andininy 10 tapany a Efesianina toko 2 ny andininy 10 tapany a dia rehefa miara-mahitsy isika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa asan'Andriamanitra isika voaforana tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara iarahantsika mamerina mamaky indray fa asan'Andriamanitra isika voaforana tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izany hoe nataon'Andriamanitra tsika mba hanao asa tsara dia mba hanampy ny hafa dia misy tantara kely anankiray ity tantarana tovolahy anankiray atao hoe Mahery ny anarany dia vaovao izy tao amin'ny fiangonana dia nazoto tokoa izy tamin'izany namonjy ny fotoam-bavaka ary ny tena tiany dia mihaino ny tantara indrindra rehefa misy hoe nampian'olona olona avitra tao anatin'ny loza na tao anaty fahasahiranana dia afaka noho ny amin'ny fivavahana dia tiany ihany koa ny mamaky an'ireny tantara ireny ao anatin'ny baiboly ohatra hoe ny tantara ny Samaritana tsara fanahy fa manontany tena nefa izy hoe nahoana ary izy no tsy mba manana tantara ohatr'ireny tantaraina mbola tsy nahita mivantana na nandray anjara mivantana dia misalasala eo izy hoe tena misy ary ve ny tantara ny valim-bavaka sa angano fotsiny dia nandeha ny fotoana dia indray andro izy nahita vady lehibe anankiray teny an-dalana efa sahirana zareo ny andry fiara fitaterana fefa hariva ny andro dia efa tsy nisy intsony dia rehefa nanontaniana hoe sao dia lalaka ihany ny lalanareo dia tena lalany tokoa dia netiny ary ireto mpivady lehibe dia tonga sao matsara tany amin'ny toerana nisy azy dia rehefa lasa moa iny tantara iny dia adinony ny dranginy fa rehefa nandeha elaela ny fotoana dia nisy vaovao toy izao henony tamin'ny radio ohatran'izao ny filazany azy voasambotra ny mpitandro filaminana ireo mpanendaka eo amin'ny toerana mpiandrasana fiara fitateram-bahoaka izay nampiorory fatratra ny tanàna olona maro no efa niaran'izany ka naratra sy very fananana araka ny fitantaranyity ramatoa lehibe iray dia tratrariva teo tokoa izy sy ny vadiny rehefa avy naka vola fisotrondronona pension tsikaritr' izy ireo tokoa ireto olon-dratsy sy ny vezivezy nitazana ireo tsy tafiditra anaty fiara
izy raha teo tsy afaka nisisika katavela ny andro teo. Araka ny fitantarany ihany dia nivavaka sy ny andry zavatra iseho teo sisa azony natao, ary nisy tovolahy nitondra anazy tamin'ny fiarany ka nahafaka anazy tamin'ireto olon-dratsy. Izay ny fitantaran'ilay ramatoa lehibe tao anatin'ny vaovao. Raha fantatrareo ary ny ankizy sy ny tanora, iza ilay tovolahy nitondra fiara nitondra an'ireto olona lehibe reto? Eny, mahery ilay nitantaraintsika tamin'ny voalohany teo. Dia izy koa tamin'iny fotoana iny nitonga saina hoe nanao asa tsara. Teo izany voafatany ny vokatry ny zavatra nataony iny fa izy tena valim-bavaka ho an'ireto olona lehibe reto. Dia ny afatra ao antsika, sika koa mety ho mpandray anjara amin'ireny tantara ireny, tsy voatery olona nandray an'ilay valim-bavaka, fa na zavatra kely ataontsika na zavatra tsy fantatsika akory ary ny amin'ny fanehoam-pitiavana dia mety tena valim-bavaka lehibe ho an'ny olona. Dia izany no ampiatsahivany ity tenin'Andriamanitra ity amintsika indray, irahantsika manona fara manao hoe tahasan'Andriamanitra isika, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia andrositsika eo amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra elohavan'ny hira ny anarantsika teo. Andiny voalohany andro. Andriamanitra rainay izany an-danitra, ny tany sy ny lanitra tokoa dia ho levona, fa ny teninao Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ary izany mahatonga anao mbola miala nenina amin'ny vahoaka ny fiangonana, hamafazana zany teninao Andriamanitra zany, fa ianao tokoa ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tompo, ndreto ny fiangonana, ianao Andriamanitra ny alalan'ny fisalibonana Jesosy, mba tena olona andray am-po, andray am-panahy, fa tsy andalo fotsiny fiainona zany teninao zany. Mivavaka ho amin'ny mpanomponao ilaza anambara zany afatra ao zany, mba tsy hiverina foana any aminao Tompo, raha tsy efa natanteraka zany, ary ho ambininao zany teninao Andriamanitra zany, ka mba ho vato fantsika ho anay tsirairay aby Tompo, ety amin'ny fanarahana anao, dia taio ny famakiana ny teny, mba ho araka ny sitraponao Andriamanitra, ka amin'ny anaranao lay Jesosy Kristy Tompo, manaovana isangatana izany vavaka izany. Amen. Ny boky ny Exodosy toko 2:30, ny 5:10 ka hatramin'ny 9:10. Ho vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy niodina ka nidina avy tao an-tendrombohitra,
nitondra ny vato fisaka roa nisy vavolombelona teny an-tanany ary vato fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa dia teo anatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Amen. Filazantsara araka ny Jaona toko 10 raisina amin'ny andininy 1:30 ary atsahatra amin'ny andininy 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy dia naka vato indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe, maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa asa manao ahoana ireny moa no hitorahanareo vato ay? Ny Jiosy namaly azy hoe, tsy asa tsara no hitorahanay vato anao fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Namaly azy hoe, Jesosy namaly azy hoe, tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo fa hoe hoy izao Andriamanitra ianareo. Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana. Moa izay no asiany ray ka ny ray no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho. Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino aho, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy aza ianareo dia minony aza, mba fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary izao ao amin'ny ray. Ary nitady hisambotra azy indray ny Jiosy, fa nandositra azy izy. Dia lasa nakany andafin'ny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovan'i Jaona Batisa voalohany, dia nitoetra tany izy. Ary maro ny nakeo aminy ka nanao hoe, Jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nolazainy ny amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa. Ary maro no nino azy teo. Asan'ny Apôstôly toko 10 raisiny amin'ny andininy 17:20 ary atsahatra amin'ny andininy 17:20. Ary no ny ampitso dia niaingo Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy any Jopa niaraka taminy koa. Ary no ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy, sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizana. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankoaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe, mitsangana fa izao dia olona ihany. Ary no niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy, ianareo malala fa fady amin'ny Jiosy ny hanandrara na hiantrano amin'ny olona hafa firenena, nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandany tsy hankaty aho raha nampanalaina, koa manontany aho ahoana moa nampanalana. Amen. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Andeha hitsangantsika hitsena ny afatra ny ten'Andriamanitra amin'ny hira valahatra. Bye.
toerana ry havana. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana dia amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona 10:10 ny 9:1 hatramin'ny 9:2 ry havana no tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika androany. Jaona 10:10 ny 9:1 hatramin'ny 9:2 dia manasa anao ary havako mba hamelatra izany eo ambany masonao. Ity tenin'Andriamanitra ity dia ahitantsika ny ady hevitra izay nisy teo amin'ny Jesosy sy ireo vahoaka jiosy. Ny jiosy nanameloka an' Jesosy fa ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Fa i Jesosy kosa tetsy ankilany dia nanapirofo fa tsy ny teny ratsy izy tamin'ny alalan'ny fanasongadina n'ireo asa rehetra izay nataony. Omentsika aloha hevitra ary izao toriteny izao hoe ny asany tanterahan' Jesosy. Ny asany tanterahan' Jesosy jerentsika voalohany dia ny hoe nasehony avy tamin'ny ray. Araka ny 9:1 hatramin'ny 9:3. Dia ny voalaza eo amin'ny 9:1 sy ny 9:2 manao hoe dia naka vato indray ny jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy. Toy izao ry havana ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Andro firavoravona tamin'izay tao Jerosalema. Jesosy Kristy nandeha nitsangatsangana tao an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'i Solomona. Dia ireny nisy vahoaka jiosy tonga nanantona azy dia nanontany azy hoe ambara-poviana no ampisalasalanao anay. Raha ianao ny Kristy, lazao marimarina aminay. Fa tsy arakaraka ny valiteny izay nandrandray ny reto jiosy reto tamin'i Jesosy no navaliny Jesosy azy ireo. Manomboka eo amin'ny 9:20 tapany faharoa amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Eo Jesosy, efa nilaza taminareo ihany aho, nefa tsy nino ianareo. Ny asa ataoko amin'ny anarany raiko no manambara ahy. Ara-dalàna tsara ny fihetsiky reto jiosy reto satria hoy Jesosy hoe ianareo tsy ondriko dia tsy mihaino ny feoko. Fa ny ondriko Jesosy mihaino ny feoko sady fantatro ary manaraka ahy. Fa ny valitenin'i Jesosy izay tena naharombotra ny reto jiosy reto ka nahatonga azy ireo nandray vato hitoraka an' Jesosy dia arak'izay hitantsika eo amin'ny 9:3 hoe izao sy ny ray dia iray ihany. Fanambarana mihezinezina izany nataon'i Jesosy izany. Ary teo amin'ny jiosy dia tena fitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra, ny fampitoviana ny tena amin'Andriamanitra, fampitoviana ny voary amin'ny pahary, fanaovana tsinitsinina an'Andriamanitra, fanambaniana an'Andriamanitra ary fanoherana ny lalàn'i Mosesy. Lalàn'i Mosesy izay miteny manao hoe mihainory Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Fa rehefa nandray vato saika hitoraka an' Jesosy ireto jiosy ireto dia tsy avy hatrany dia nandeha nandositra Jesosy, fa mbola niezaka nanazava tamin'izy ireo izy. Manomboka eo amin'ny 9:3 manao hoe Jesosy namaly azy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy. Ny teny hoe asa eto ry havana dia entin'i Jesosy ilazana ireo famantarana maro samihafa izay nataony, asa hita maso, azo tsapain-tanana ary asa mahagaga. Ny teny hoe naseo kosa indray rehefa jerentsika ny teny Grika dia tena manam-pirofo amin'ny fomba hita maso, tsy azo lavina. Izany hoe ity tenin'i Jesosy ity zany dia manasongadina fa ny asa rehetra izay nataony dia avy amin'Andriamanitra. Dia ireo fahagagana rehetra toy ny fampahiratana ny jambo, fandroana demonia, fananganana ny maty sy ny sisa sy ny sisa. Tsy asan'olombelona izany fa tena asan'Andriamanitra mihitsy. Ary izay ilay hoe ny asa rehetra ny tanterahan'i Jesosy
tena sehony avy tamin'ray. Hoy Jesosy amin'ny Jaona 5:5 tapany faharoa manao hoe: ny asa nomeny ray ho aho vitaiko dia izany asa ataoko izany manambara ahy fa nirahany ray. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, asa manao ahoana no asehontsika miariary eo amin'ny andavanandrom-piainantsika? Asa maneho ny mahazanak'Andriamanitra atsika ve? Sa asa tsy fampiseho masoandro? Ireo asa nofo arak'izay voalazan'ny Paoly apôstôly any amin'ny Galatiana 5:7-7 hatramin'ny 1:30, izay lazain'ny Paoly hoe: ny toy izany izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako taminareo fahiny, koa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala, raha mbola ny asan'ny nofo no manjaka ao amintsika, dia mitsoaka sy mandositra isika rehefa tojo fitsarana, satria mahatsapa tena homeloko. Tsy manana hery hiatrehana ny fanamelohana izay mianjady amintsika, fa raha olona mandeha araka ny fanahy kosa isika, dia ny fanan'Andriamanitra no manjaka ao anatintsika, dia samy joro isika, na dia eo aza ny mpanameloko atsika, na dia eo aza ny mpepanga, dia asan'ny Satana izay mepanga ny olom-boafidin'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy no mampijoro atsika. Raha olona mandeha araka ny nofony teo amin'ny toeran'i Jesosy, tamin'ito fotoana ito, vao nanomboka nandray vato ny Jiosy, avy hatrany dia nitsoaka nandositra izy. Fa Jesosy kosa nefa tsy nanao ratsy, ary ny asa nataony dia asa tsara sy marina, sady nanasoa ny mpiarabelona. Dia sa nijoro izy, nilaza amin'ny fahamarinana, nanohitra ny fanamelohana izay niantra taminy. Ary izany maha-Andriamanitra azy, izay Andriamanitra marina sady mpanao marina. Izany ihany koa ry havana no ho fitaratra ao antsika kristianina, amampino kristianina antsika, mpanaradian'i Jesosy Kristy. Ny asa rehetra izay nitanterahan'i Jesosy, ireny no tahafintsika. Ary ny soratra masina hoe: ary hanao asa lehibe noho izany aza izy. Ary hanao asa lehibe noho izany aza isika, rehefa mitoetra ao anatintsika ny fanahy masina. Fa malahady ny arsiva FJKM ny androandroany ry havana, izany hoe firaketana ho tantara ireo tranga tsy fanadina na tsara na ratsy. Dia misarika ny saintsika ny soratra masina mba hamisavisa hoe asa manao ahoana tamin'izay efa vitantsika no tsara ho tadidiana. Maro ve ny asa tsara tamin'izy ireny, sa ny asa mbola ratsy tsy fampiseho masoandro no mibahana ao anatin'ny arsivantsika tsirairay avy. Raha vao izao ianao ry havana vao tapa-kevitra hiova amin'ny fahatsarana, dia mbola tsy tara. Andeha isika anatona an' Jesosy, fa izy irery ihany no anafaka sy hamonjy antsika hamafa ireo lasa izay mbola niainantsika tao anatin'ny faharatsiana izy, ary hamelatra pejy vaovao indray eo amin'ny fiainantsika. Azotsika mirakitra an-tsoratra ireo asa soa izay ataontsika manomboka androany. Fa ny hojerentsika faharoa ry havana, amin'ny hoe ny asa ny tanterahan'i Jesosy, faharoa dia ny hoe amatarana ny maha-Andriamanitra azy. Ny asa ny tanterahan'i Jesosy, amatarana ny maha-Andriamanitra azy. Manomboka eo amin'ny 4:30 hatramin'ny 5:30. Eo ny voalaza eo amin'ny 7:30 sy ny 7:30 manao hoe: raha tsy manao ny asan'ny raiko aho, dia aza mino ahy. Fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy mino ahy azy ianareo, dia mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray ato amiko, ary izaho ao amin'ny ray. Hitantsika eto ry havana, i Jesosy mamarana ny teniny amin'ny alalan'ny famerenana indray izay efa voalaza ery amin'ny 5:20 hatramin'ny 5:30 ery. Amin'ny fomba hafa sy mazava kokoa ny hanambarany Jesosy ny tenany fa izy dia Andriamanitra. Hoy izy hoe: fa na dia tsy mino ahy azy ianareo, dia mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray ato amiko, ary izaho ao amin'ny ray.
teo amin'ny tontolo tatsinanana ry havana tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fiarahamonina jiosy tamin'ny vanim-potoana ny fahagola antikité zany dia ny zanaka ihany no mpandova ny asan'ny ray ary ny fanaovan'ny zanaka ny asan'ny rainy dia maneho fa mitovy ny fahalalana, mitovy ny hery, mitovy ny fahefana ao amin'izy roa tonto. Fa ny nampiavaka an' Jesosy kosa teto dia ny filazany hoe izaho sy ny ray dia iray ihany, fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ao amiko. Raha tsorina izany ity tenin'i Jesosy ity dia tena milaza mihitsy fa izy dia Andriamanitra, ilay teny tonga nofo ka niara-nonina tamintsika, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra manan-karem-pahasoavana. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany ry havana no maneho amintsika fa tonga olona ny Tompo mba hazony mifandray akaiky kokoa amintsika olona. Tsy zakan'ny jiosy anefa izany, satria tamin'izy ireo i Jesosy Kristy dia olombelona ihany, tsy neken'izy ireo no maha-Andriamanitra azy. Ary raha nilaza ny tena no Andriamanitra Jesosy dia fitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra izany tamin'izy ireo. Izany na tonga ny Jaona nilaza any amin'ny Jaona toko voalohany 1:12 hoe tonga tamin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, Andriamanitra manao ahoana no tiantsika sy ho raisintsika ho tompo sy mpamonjo ny fiainantsika. Ilay Andriamanitra izay no visavisaintsika, ny saintsika ao andohantsika ao ve? Sa ilay Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra ka tsy takatry ny saina ny fiheverany, ary ny famonjeny dia tsy voafaritry ny fisainana maha-olombelona. Sao mantsy diso hevitra isika, ka isika indray no mametra ny fiasan'Andriamanitra araka ny fisainantsika, fa tsy Andriamanitra no avelantsika hiasa ahazontsika mamantatra azy bebe kokoa. Nisy ireny ny rivo-doza izay niantra tamin'ny firenentsika, isan'izay tena nitondra faisana ny tany Tomasina. Tao anatin'izany ireo tsy mino dia nanarabo manao hoe raha misy izany Jesosy izany tokony narova ny fiangonany mba tsy ho rava tahaka izao. Fa nga voafaritry ny saina maha-olombelona ohatr'izany ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary i Joba aza dia niteny mihitsy hoe mony soa ihany va ny raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Ny anjarantsika ry havana dia manaiky izay asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ao anatin'izany dia mivavaka isika ary manao izay azo ny tanantsika tao anampiana ireny olona izay niarambona ireny. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia nampianatra antsika fa izay ataon'ny tananao ankavanana aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia. Manao amin'ny fahanginana ianao fa ny Tompo mahita anao amin'izany asa soa izay tanterahanao izany. Ankoatran'ny alahady izay natokana ho an'ny arsiva ny androandroany ry havana, dia androany ihany koa no alahady farany amin'ny Epifania, ilay vanim-potoana izay ibanjina ny fiangonana, ny fisehoan'Andriamanitra mivantana eo amin'ny fiainan'ny mpino. Fa na dia mifarana androany azy ny fibanjinana ny Epifania, ny fisehoan'ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kosa dia mitohy hatrany isan'andro isan'andro. Satria isika manana ny fanahy masina izay manolo-tsaina, mampahery atsika, ahazoantsika fahombiazana. Hevery ry havana, ny fomban'Andriamanitra ny fiainantsika ahatsapantsika ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Dia sahiteny isika tahaka ny mpanao salamo manao hoe Andriamanitra no ary sy hery ho atsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Na dia mandalo aza ny rivo-doza, na dia manakora aza ny fahavalo, mahatoky manana an'Andriamanitra isika. Andriamanitra maneho ny asa mahagaga eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ary izany no ahafantarantsika ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika pino. Fa ny fahatelo ry havana, ny aminy hoe ny asan'ny tanterahan'i Jesosy dia mitarika ao amin'ny finoana.
ny asan'ny tanterahan'i jesosy dia mitarika ho amin'ny finoana. Araka ny 7:30 hatramin'ny 2:20. Dia hoy ny voalaza eo amin'ny 1:20 sy ny 2:20 manao hoe: ary maro ny nakeo aminy ka nanao hoe Jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nolazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa, ary maro ny nino azy teo. Rehefa avy niteny tamin'ny Jiosy Jesosy hoe ny ray ato amiko ary izao amin'ny ray, dia nirohatra indray ny Jiosy nikasa hitorabato azy, fa Jesosy nandositra azy. Eto ry havana ny filazana hoe Jesosy nandositra dia tsy midika akory hoe resy ny tompo na hoe mitsokady ny tompo, fa tena manasongadina ny Mahandriamanitra mpamindra fo an Jesosy Kristy. Tsy namaly avy hatrany ny tsy finoan'ireto Jiosy ireto izy, fa mbola nanome azy fotoana ahafahany mibebaka, ahafahany miova, ahafahany miala amin'ny fomba ratsy fanaony sy ireo toetra tsy mendrika rehetra. Fa rehefa niala teo Jesosy dia lasa nakany andafin'ny Jordana, tany amin'ilay toerana izay nanaovan'i Jaona Batisa voalohany, ka nitoetra tany. Ary teo amin'izay vao tena nanomboka ny tantara, satria maro ny nakeo aminy, izany hoe nakeo amin'i Jesosy zany, ka nanao hoe i Jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nolazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa. Izany hoe nandeha arak'izay namina ny Jaona mpanao batisa azy avokoa zany ny fiainan'i Jesosy, ny asany tanterahany. Ary hitantsika eto fa tsara homana ny amin'ny fandraisana an Jesosy ireto olona ireto, satria tsaron'izy ireo tsara ny fanambarany Jaona mpanao batisa ny amin'ny Jesosy. Izany raha teo no iraka izay nampanaovina ny Jaona mpanao batisa ny ampiomana ny fon'ny olona ho amin'ny fandraisana ny Mesia. Araka izany ry havana dia tsy gaga isika raha milaza ny eo amin'ny 2:20 manao hoe ary maro ny nino azy teo, satria ny olona tsara homana amin'ny fandraisana ny tompo irery ihany no afaka miaona aminy sy tonga mino azy. Ity soratra masina ity dia tena fampaherezana ho antsika mpino mitory ny filazany tsara. Misy fotoana tody sy fahombiazana isika eo am-panatanterahana izany asa fitoriana izany. Teto aza dia Jesosy mihitsy no tsy noenon'ny olona ary nitoerin'ny olona izay nolazainy, fa tsy tokony hakivy atsika izany, fa vao mainka aza ampahery atsika, satria aorianan'izay dia maro ny olona iova fo ka ho resy lahatra ary ino an Jesosy. Misy tantara anankiray ry havana ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12, ny 1 hatramin'ny 5, izay mitantara ny amin'ny Paoly sy Silasy nandeha nitory filazantsara tany Tesalonika sy Berea. Rehefa tonga tao a Tesalonika zareo dia niditra tao amin'ny sinagoga izy ireo lahy tahaka ny fanaony, dia niady hevitra ny amin'ny soratra masina tao izy nandritry ny atelona, nandritry ny 3 sabata. Ary maro ny olona resy lahatra ny amin'ny filazantsara izay nitorian'izy ireo. Fa rehefa nahita izany ny vahoaka Jiosy izay nonina tao Tesalonia dia tezitra izy ireo ka niampanga ny Paoly sy Silasy ho manakirotana ny sain'izao tontolo izao. Dia naka manam-pahefana izy nandeha nisava azy ireo tao an-tranon'ny Jasona ilay napetrano azy ireo lahy. Dia rehefa tsy nahitan'izy ireo lahy tao izy dia nentina teo amin'ny mpifeny tanàna i Jasona sy ny rahalahy, fa tsy navelan'ireo mpifeny tanàna mihitsy izy ireo raha tsy nametraka antoka. Fa ny harivan'iny ihany ry havana, i Jasona dia nampandehan'i Paoly sy Silasy ho any Berea. Dia rehefa tonga tany Berea Paoly sy Silasy dia tao ihany koa moa Timoty, dia nitory filazantsara tao indray tao amin'ny sinagoga, niady hevitra ny amin'ny soratra masina, ary maro ihany koa
ireo olona zay resy lahatra tao, nisy jiosy, nisy ireo vehivavy zay nanamboninahitra. Ary rehefa enindry zareo tany Tesalonika, izany fahombiazan'ny asa fitoriana zay nitanterahany Paoly sy Silasy izany, dia tonga indray ry zareo nanakirotana azy ireo tany Beria. Dia toy izany ry havana ny fahoriana zay hoentintsika mpitory filazantsara eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra. Mbola androso hatrany ve isika? Mbola vonona ve isika? Sa emotra? Hoy ny voalazan'ny boky ny Hebreo 10, ny 9:7-3. Aona ozy izy? Fa isika tsy naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino kosa ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Azony mafy ny finoana, mitoriany filazantsara, fefan'lazy Jesosy Kristy. Fa halan'ny olona ianareo noho ny anarako. Kanefa tsy hakivy na haketraka atsika izany, na dia eo aza ny fahoriana, na dia eo aza ny fijaliana zay miantra amintsika, dia ny Tompo ny mampahery atsika. Mamoaka atsika ho mpandresy izy, ary mitarika ny maro ho amin'ny finoana. Raha fitinina ry havana zay rehetra voalaza teo, ny asan'ny tanterahan'i Jesosy jerentsika voalohany dia ny hoe naseho ny avy tamin'ny iray. Ny asan'ny tanterahan'i Jesosy faharoa dia ny hoe amatarana ny Mahandriamanitra azy, ary ny asan'ny tanterahan'i Jesosy fahatelo mitarika ho amin'ny finoana. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Izany ry havana no sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika, sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ifavakasika Tompo. Misaotra anao zay fa nandre ny teninao zay, mbola miteny aminay ianao, midika izany fa mbola miala nenina aminay ianao, mbola mananatra anay ianao, mbola mitaiza anay ianao. Ndreto izay tsy misy olona afaka manamarina ny tenany eto anatrehanao, fa ianao Jesosy Kristy manamarina ny olona. Ianao no manisy tombo-kaseny ny mahazanaka Andriamanitra anay, ny asa ataonay, ny fihetsikay, ny fiteninay, reny no maneho fa zanakao zay. Tompo ampio zay atanteraka izany, fa mpanota tsy mendrika iantso ny anaranao kory zay. Fantatra loatra ny fahalemen'olombelona, fa fantatra loatra ny fahamasinanao Tompo. Ho amasino zay, aveloheloko sy amin'ireo fo raha manatrika ity fampivavahany ity. Zany indrindra no anisany anankiray antongavana eto, handray ny famelan-keliko avy aminao ka omeo anay zany Tompo. Fa ianao ilay Andriamanitra manome malalaka sady tsy mandatsy, dia horaisina amin'ny fifaliana izany. Tonoony ao am-ponay ny famelan-keloka izay omenao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amin'ny anarany no angatahanay famelana ny elokay, ny fianakavianay, ny fiangonanao, ny firenenay. Misaotra Jesosy Tomponay io. Amen. Amen.
teto amin'ity fampivavahany teny anao nipepaka marina tokoa tamin'ny fahotanao dia mpamela heloka Andriamanitra ko mitsangana fa mamela ny elokao izy araka ny voasoratra hoe hoy ny tompo aviary fandahatra isika fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny folonondro fotsy raha maiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia voavela ny elokareo no ny anarany masina midy arany tompontsika amen. Sandra afaka malala dia andeha isika nona ny fanekempinoana laharana fahaefatra iombonantsika foto-kevitra amin'ny fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao. Fa arombonantsika izany manao hoe manambara ny fontsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'Andriamanitra manaraka fahotanana. Sy araka ny teny Andrea hoe nahita ny Mesia teny nataon'ny natana ela hoe raha eo inao ny zanak'Andriamanitra inao ny mpanjakany Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe teny nanaina ndraika fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo izao. Ary araka ny teny nataon'ny Petera hoe inao ny zanak'Andriamanitra velona inao ny manana ny teny fiainana marak'izay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompo sy Andriamanitro. Amen. Azo toerana tompoka dia afaka mihira anankiray ianareo tokopira. Tao finira anareo.
ritumpude anaraka anau ifikija aminau fefa nareni ansuna Titsa jauri anamba Jani Rafi Tiavana Sianana Vatsanau Zazaso Yanau Lutuki Sipiaru Nasana Zamisiana Bacarusa, bacau deso, vamanana ana, veno affari na itifu, vanu mena zabatsu, maru beresusi sarai. Zainumena uanai Si uwavari kwa buku izani Itiau Maraisu Pamanuru tenuana Ekmae kunya rizeso sitoko tiana Ya Maduro Tera Ala Eta Uluma Rumuna Tempare Yasu Yasu Atsuna Iana India Maduro Tera India Manuru Tera Huana Vefa Vununu Parupuna Vefa Vununu Parupuna Eva Vununu Parupuna Afaka malala manan-zavatra maro tokony angatahana amin'Andriamanitra tsika ary fanararoatra ny fotoana tahaka izao angatahana amin'ny tompo izay irin'ny fotsika izay mahatery antsika satria Andriamanitsika dia mpamaly vavaka ary manome malalaka sady tsy mandatsa izy vavaksika. Ndreto izay Andriamanitro tonga eto anatrehanao izay araka ny efa nilazainay hatrany am-piandohana fa tsy tonga mitondra ny fahataterahanay fa ao ny fahatsotsanay tsy fahataterahanay amin'ny maha olombelonanay. Teninao rahateo ny hoe
tsy misy marina na dia ray akory azy, tsy marina eo anatrehanao izay, na amin'ny fieritreretan'ny fo, na amin'ny teny lazain'ny vava, na amin'izay efa natao. Dia tonga eto anatrehanao izay, mangataka ny indra fonao Andriamanitra, fa misaotra anao izay fa izany indra fonao izany rehefa nitahinao ny karakaranao anay hatramin'izay, tsy ny fahamarinanay no ny karakaranao anay fa tianay ianao, ary ny fitiavanao dia mahagaga, fa tia ny olona tsy tianao kory ianao, tia ny olona izay malemy ianao, tsy tanteraka ianao, ary tianay amin'ny fitiavana tsy mety lany, tsy mety ritra ianao. Misaotra Tompo, misaotra nohony amin'ity fiangonana ity izay nanehoanao ny fitiavanao, fa raha ny adalanay na ny fahatotsahanay tsy fahatanteranay amin'ny fanaovana ny asanao, ireo teniteny foana rehetra nataony naloko ny vavanay, ireo karazana fitenenany ratsy ny asanao izay efa natao teto amin'ity fiangonana ity, natao tany atokantrano tany, dia tsy mendrika antsoina hoe zanakao zahay. Fa ndreto izay efa mpanomponao Tompo, ka dia tsy niaino an'ireny ianao, tsy naka an'ireny ianao fa namela ny elokay tokoa. Androany izay dia voavela elokay indray. Misaotra Tompo, dia indreto izay mangataka aminao ny ampiorenanao mafy ny finoana izay anananay, ny anehoanay eo amin'ny izao tontolo izao fa zanak'Andriamanitra tokoa zahay, ary tena zanak'Andriamanitra, mandeha eo anatrehanao, tantaninao. Misaotra anao zahay ny amin'ireo valim-bavaka efa azo, izay mbola tsy azo kosa dia hitolomanay aminao zany, ary miteny tahaka ny Jakoba mpanomponao zay hoe tsy avelanay ianao Andriamanitra raha tsy tahinao ty Salemo vaovao ty, tsy avelanay ianao raha tsy tahinao ny ankohonanay, tsy avelanay ianao raha tsy tahinao zahay. Miady varotra izay Tompo, ary fantatray fa Andriamanitra fitiavana ianao ka azon'ny mpanomponao edimbarotra ianao, dia miady varotra ny amin'ny fiainanay zahay, avoto zay, vonjeo zay amin'izay mahatery anay, be dia be ny mahatery anay, misy olana samy hafa ny amin'ny tokantranonay, ny olana ara-bola, ny okolazin'ny ankizy, ny hofatrano, sy izay rehetra tsy takatra ny sainay fa isam-baravarana no mahatakatra azy. Jesoa, ianao efa nipetraka eo ankavanany iray, mangataka andro manalina ho anay ianao, ny fanahinao dia mamonjy anay amin'ny fahalemena, ka dia ndreto izay mitalao indray aminao izay mahatery anay, ataonay ao anatin'ny vavaka manginy izany, ary fantatray fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao, mihaino indray ny vavakay fa efa nohainonao izay tamin'ny lasa rehetra, tamin'ny herinandro lasa iny azy, dia efa nihaino anay ianao, ary mbola hiaino izay Tompo amin'ity indray mitoraka ity indray, fa mitalao aminao izay, mangataka aminao izay irin'ny fonay. Betsaka ny tena angatahana Tompo, fa ireny ihany no voaton'ny vavanay. Fantatray fa mahalala mihoatra noho izahay ianao, ka izay mahasoa anay dia ataovy aminay araka ny haben'indra fonao. Dia vavaka izay ho an'ity fiangonanao ity, tahinao izao asa lehibe atao eto amin'ny fiangonana izao, indraindray eny amin'ireny asa ireny dia miseho ny fahalemenay, miseho ny tsy fahatanteranay, fa mangataka aminao izay omeo fahatsoram-po ny mpiara-mivavaka rehetra, hanana fitiavana n'io asa io, tsy hiteny ratsy ny asa, tsy hanohitra ny asa, tsy hanenjika ny asa izay atao eto amin'ny fiangonana, hanorenana no avy izay mbola hitoriana ny filazantsara raha mbola tsy tonga ianao Jesoa. Da io mba ho trano be miezinezina eto amin'ity toerana ity, ahitan'ny olona fa miezinezina zany Andriamanitra zany, lehibe zany Andriamanitra zany. Da io ny asan'ny tananay, izay fihetsiketsehana rehetra atao amin'izany asa zany dia taio avoka, ary amin'irao fo ny mpanomponao rehetra
mandray anjara ao anatin'izany. Toy izany koa ny asa fitorinany filazantsara izay tena asanay pahirezo izay hanao izany amin'ny anaranao ka tanteraka tokoa ny sitraky ny fonao ka tsy misy olona izay tsy andairan'ny filazantsara eto amin'ity fiangonana ity. Na dia ny olona mafoy indrindra aza dia ho vanginao ary ahitany voninahitra ao ka ahitany famonjenao. Dia hitenenanao indray hoe eto amin'ity tokantrano ity no tonga ny io ny famonjena. Dia mivavaka izay ho an'ny firenenay. Misy toejavatra maro samihafa izay tsy takatry ny sainay tompo. Misy ireo miezaka manakorotana, misy ny mikorotana, misy ny tsy fahatanterahana eo amin'ny mpitondra, eo amin'ny vahoaka entina, ny toe-tsaina izay mirefarefa amin'ny tany, toe-tsaina izay mifanenjika, anjakan'ny fialonana, anjakan'ny fifanenjena. Tompo malalana eo, vangio i Madagasikara fa efa natolotray ho anao ity. Nisy mpanjaka anankiray teto amin'ity tany ity, nanolotra ny Madagasikara ho anao. Tsy ny fanolorany no zava-dehibe, fa ianao mandray azy ho taninao tokoa. Ka dia ho taninao i Madagasikara ary ho tanin'ny fahamarinana. Dia manolotra izany vavaka izany eo anatrehanao izay amin'ny fanetretena tanteraka. Dia mametraka ny asa rehetra mbola atao ao anatin'ity fampivavahana ity, ny asa sy fampaherezana, ireo asa samihafa izay mbola ho tanterahana, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Ilay efa nampianatra nay vavaka hoe rainay io izay ny an-danitra, ho masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, tao any ny sitraponao, ny ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Eo anay io izany nasaza ao anay. Ny mailana izy taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaoran'Andriamanitra tsika rehefa malala afaka nanao an'izany vavaka fangatahana izany. Izay moa fanontanian'i Jesosy tamin'ny Maria sy Marta rehefa anangana ny Lazarosy izy, mino izany va ianao izy. Io mantsy tsy nivavaka ny tena ngeda be ny tonom-bavaka tonontsika, fa ny finoana ihany koa izay ananantsika. Tena mino ve ianao fa tanteraka izay nangatanao, dia tanteraka izany. Fa tsy mino ianao na misarasala, dia tsisy ninina ho tanteraka amin'ny fiainanao. Zay dia mahireza rehefa afaka malala. Dia antsika hirosindray amin'ny lafin-javatra manaraka ny fifampiarabana. Dia mba arabao amin'izay hainao ao ny olona e. Arabao amin'izay hainao, inona no hainao dia arabao ny olona akaikinao. Mahay ianao fa zay mananteny mahafinaritsika tamin'ny raha nivavaka tamin'ny premier culte teo moa tsika zany a. Dia misy an'le hoe fanehoana ny mahazanak'Andriamanitra. Ndresana teo dia mbola nitohizan'ny pastera teo moa tamin'ny toroteny a. Dia tsika manan-javatra mahafinaritra ao anatintsika eo a. Avoay ilay mahafinaritra ao amintsika eo rehefa afaka malala amin'izany rehetra izany. Manana finoana fa omeny tompo antsika izay ilayntsika. Aza mamanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, indrindra fa aty amin'ny asan'Andriamanitra. Aza mieritreritra zavatra mifanohitra amin'ny asan'ny tompo fa tsy ataony tsy manatsiny akorintsika raha manao zavatra tahaka izany. So tsika dia tonga eo amin'ny fotoana izay ilazana sy amtinana ny raharahan'ny fiangonana. Fitany raharahan'am-piangonana izay dia misy fanoloran-jaza ny hira valo sy valonjato. Andininy voalohany ihany amin'ny feon'ny FFPM no anaovantsika azy a. Dia mandroso amin'ny fanoloran-jaza tsika. Dia ao anatin'izany a, fitany raharahan'ny-fiangonana dia misy komity hitsangana no teny fisaorana aloha. Dia vita izay a dia manao fanoloran-jaza, vita izay dia mandeha ny rakitra. Dia vita izay a dia mandeha ny asa sy fampahirezana taka ny fanaontsika ary dia mifarana amin'ny fotoana aorianan'ny asa sy fampahirezana. Ndao ary. Enery manatitra ny fiarabananay ho antsika rehetra mpianakavian'ny finoana amin'ity alahady fahatelo ny volana febroary ity ary fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetra trany. Zavatra vitsivitsy ihany no ambara amintsika. Ny anankiray dia fiofanan'ny katekista, ny mpiandry, ny mpianatra izay fahala moa zany
Misy ny fiofanana izay ho tanterahana amin'ny sabotsy 7 ny volana febroary avy zao eny amin'ny FJKM Akadim-bahoaka. Fiofanana izay tanterahana moa zany ho an'izay nambarako teo, ho an'ny katekista, mpitoroteny sy ny mpiandry, dia amin'ny fotoana ihany koa zany no andiniana ny amin'ny fanaovana ny karatra biometrika ho an'ireo katekista sy ny mpitoroteny. Ny anankiray faharoa dia avy amin'nisy sampana vokovoko manga sy notaparitany Antananarivo andrefana moa zany. Eo ihany koa ny fifampiarabana izay ho tanterahany sampana vokovoko manga eny amin'ny FJKM Ambohidro Tehiroka amin'ny sabotsy 7 volana febroary ihany koa no anatanterahana zany fifampiarabataonany sampana vokovoko manga zany. Ary amin'ny fotoana io no iarabana ireo ray aman-dreny tahaka ny hoe nitonian'ny sampana vokovoko manga ny Birao Fohibe ary ny Biraonisy notaparitany. Tonga dia misy fotoana izay omen'izareo ty mba hiomanantsika moa zany. Itsika no mandray an'zareo amin'ny talata 7 volana marsa dia isy ny mpihevitra raha sy ny komity lehibe ny sampana vokovoko manga sy notaparitany Antananarivo andrefana izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika. Dia efa miomana amin'izany zany sika ny amin'izany talata 7 volana marsa izay mpihevitra raha sy komity lehibe ny sampana vokovoko manga sy notaparitany Antananarivo andrefana. Fivorian'ny sampana Dorcas folo trano eto amin'ny faritra Iva, misy an'izay fikambanan'ny Dorcas folo trano zay zany eto amin'ny faritra Iva eto 67 eto. Fanaon'zareo isan-taona ny manao asa soa isaky ny 8 marsa, araka ny nambarako izay dia fanao isan-taona izy io. Dia ho fanomanana an'io asa soa io dia isy ny fivoriana izay atao amin'ny alakamisy 7 ny volana febroary ho avy zao etsy amin'ny FJKM Andavamamba Kristy Velona, manomboka amin'ny 7 sasany dia mandefa solotena zany ianareo Dorcas manatrika an'izany fivoriana izany ao amin'ny fandaminana an'izany asa soa izay ho tanterahana amin'ny 8 marsa izay. Fampatsahivana ho antsika sampana sy fikambanana, mandeha hatrany moa zany ny fifampiarabataona eto amin'ny fiangonana eo anivon'ny sampana sy ny fikambanana samihafa. Ny amin'ny alahady zao dia eo ny sampana Dorcas, ny vokovoko manga, ny SK4FK, ny STK dia tiana ihany manamarika amintsika fa mifarana zany amin'ny alahady heriny anio izany fifampiarabana izany, satria manomboka miditra amin'ny herinandro ny carême isika. Dia ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana moa zany no efa anao amin'ny lahady heriny anio zany. Dia ho an'izay mbola tsy nanao zany no patsahivana fa dia mifarana amin'ny alahady heriny anio izay fifampiarabataona izay. Ao ireo fisaorana antsika fiangonana tamin'ny tolo-tanana izay natao tamin'ny lahady ny tolo-tanana izay natao tamin'ny zanantsika Andrianatoandro Rary Miavaka. Dia ny fianakaviany dia maneho fisaorana indrindra ho antsika fiangonana satria zava-dehibe tamin'izy ireo no fiombonana izay nasehontsika tamin'ny fananana ny zanantsika izay tao anatin'ny tsy fahasalamana, kanefa dia ray fo amam-panahy isika tao anatin'izany. Ka dia tolo-tanana zany izay azontsika tamin'ny lahady lasa teo 900 ariary zany no azo tamin'izay tolo-tanana izay. Ka dia Andriamanitra manankirepasoavana le amaly fitiatsika amin'izay rehetra nataotsika. Filazana manjoa amin'ny finoana sy ny fanantenana ary fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesinay fa niava malalanay Rakoto Malala Gilbert dia natsony ray ody any aminy ny alarobia 1 febroary lasa teo rehefa nivahiny 70 taona. Ny reta-po ambony eto amintsika Andriamanantena Jean Richard Mivady sy ny zanaka manjafiny izay dekona eto amintsika dia ny nofony efa voalevina omaly teny amin'ny fahasandrazany teny Anjeva. Araka ny efa nambara teo moa zany dia isy ny solotena ny komity ny fandorenana izay hanao fisaorana ho antsika dia miroso amin'izany avy hatranisika.
dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry havana amin'ny alalan'ny komity no andraisana ny fitenenana. Ny takariva mahafinaritra tamin'ny azoma no tanterahana komity niaraka amintsika fiangonana, dia misaotra n'Andriamanitra tsika ary misaotra tsika rehetra fa dia tena nitodotodotsika tonga nanatanteraka an'izany. Io moa zany dia efa mba viana ary programa isa-taona, fa tamin'ity nampiavaka azy kely dia tsy nanofa espasy tsika fa tato amin'ny espasy Salema izay ezaka ho ataotsika trano be no nanatanterahana zany takariva mahafinaritra zany, ka dia efa misantatra n'izany tsika. Kanefa ho atsika zay tonga tao dia nisy an'ny zavatra mbola eo ampanaovana fandamina antsika. Le lakozia somary mbola teritery kely dia tena somary mbola elaela le sakafo vao tonga teny amintsika tsirairay, dia tena mamerina fisonana tompoko manao zavatra tsy mora, fa ezaka ny komity amin'izay tokony atao, ary mino itsika fa amin'ny herintaona raha sitrapon'Andriamanitra mba malaladalaka ny eo amin'ny lakozia dia mba tonga malakilaky ny sakafo zay ataotsika amin'izany. Fa dia zay maha-olombelona atsika mbola tsy misy tanteraka ety, fa miezaka tsika amin'izay ny azonan'i Jesosy atsika. Ny vola azo tamin'ny takariva mahafinaritra dia 994 alina sy 4 hetsy sy 4 tapitrisa ariary. 994 sy 4 alina sy 4 hetsy sy 4 tapitrisa ariary. Amin'ny teny farantsay izy zany dia hoe 11 433 000 FMG. 11 433 000 FMG. Dia misaotra n'Andriamanitra tsika ry havana, makasitraka indrindra. Ny tenin'Andriamanitra zay omenantsika fiangonana dia ny epistily ao amin'ny Hebreo 9:9-10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: nefa ry malala, na dia miteny zany azy zahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana zay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Amen. Deo an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Samy hitahin'Andriamanitra tompoko. Tetsika afaka iroso amin'ny fanoloran-jaza 7 sy 700 iraina amin'ny feony 5 PM. Dawary. Tsika reto namatsika reto izay mandolotra ny zanany voateraka ho an'ny tompo. Kaoka iombina amin'izany sika menakavy dia ny zaza Rakoto Salama Mahay Tia Grasy teraka tamin'ny 12 Desambra 2022 tao amin'ny Sainte Fleur, ary zanaky Andriamatoa Saramatoa Rakoto Salama Ndrianina Flavien sy Randembololona Sandy. Tsisy diso zany marina tsara. Dia fiolinantsika ry havana ny mandray an'ity zaza voateraka teto an-tranon'Andriamanitra. Zany moa dia noho ny fanondrin'ny ray aman-dreny te hisaotra an'Andriamanitra tompon'ny fahavelomana, ary te handray fampahirezana ihany koa amin'ny fiangonana mba ahatotosa tsara sy ahatomombana ny fitezana ity zaza voateraka ity. Dia miaraba anareo zay zanaka malala, araba nomen'Andriamanitra ny fara dia raisinay amin'ny tenin'Andriamanitra ny zaza manao hoe fa hoy ny teny avy amin'ny soratra masina: ianao no nampivoaka avy tao an-kibon'ny reniko
nakinina taminao hatrany am-boka aho hatrany akibondreniko dia Andriamanitra ianao fa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo ko hatolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Favaka sika ray masonao misaotranao zahay noho ny fanoloran'ny ray aman-dreny an'ity zaza ity tao anatrehanao dia mankasitraka indrindranao zahay noho ny famindramponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao raha teo zany vavolombelona zany ity fianakaviana ity ko miara-miompifaliana eo anatreran'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao koa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no aoka ampiditra ity zaza ity anampy isa ny fianakaviana sy ny fiangonanao ary ny firenena. Meteza raha eo hitany ray sy ny reniny ary ny mpikarakara ianao azahoany hery atotsana ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity. Apanjaka ao tokantranon'izao fianakaviana izao ny teny sy ny fihetsika eo mba-pitiavana mba tsapany ity zaza ity ny fitiavan'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainana andavanandro. Toa ny fanamazoto ny ray aman-dreny azahoany manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa amin'ny fahafotoana mahamety zany. Ity zaza ity koa anie Tompo sonjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary akinina eo ampelataranao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia avao sy isan'andro koa ny herin'ny fiangonana azahoany mampita amin'ny zanany ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no entinay mangataka izany. Amen. Noho ny fatateran'ny fanolorana ny zaza dia miaraba anareo mivady zahay tain'Andriamanitra nareo telo menaka moa zany na efatra menaka izao dia manolotra ho anareo koa ny ropatsa avy amin'ny fiangonana. Dia mitombontsaina tena sy fanahy anaten'Andriamanitra ny zaza ary ento atao batisa amin'ny fotoana mahamety sany. Dia miandry manaraka koa tsika fiangonana. Sovetrany eo amin'ny raharahan'ny rakitra isika izao fa vita ny raharahan'ny fiangonana zay vita ny fanoloran-jaza ny rakitra izao da raha tokopira mira ao anatin'izany fa vitribitrika isika ndawara.
Tsangasia nolo tena ho an'Andriamanitra nolotra ny rakitra izay nomentsika. Jesu Tompo avy aho, naviaka lazana raisonao reza meko volavera anaku Tsika rehefa malala iroso amin'ny asa sy fampahiresana ira 5:70 amin'y 100 larina fa 5:70 amin'y 100 anatin'izany ianareo mpiandry no miomana dia araky ny fafanaontsika eto tsy mifidifidy olona iasana ny atonina isika fa manatona izay olona akaiky atsika sy akaiky atsika dia atonina ny mpiandry raha diakonina moa ianao miasana dia asolona ny akanjo mahadiakonina dia izay vao manatona iasana dia tsika raha riariana ry tsika dia tsy miazakazaka mpiandry aty aloha aty fa izay any akaikinareo any ihany no atonina ny tsy ny mpiandry no inona akory fa ny asa izay tanterahana. Andao ary 5:70 amin'y 100 andiny voalohany faharoa fahatelo miomana ianareo anatin'izay rehefa malala. Fanai masino midi na yetua minai daridalana fadi sulala ana kaurie sa nani funara tsiku mietena ia anau ripanasa fana sutanima sina viana Iaraka hivavaka ry havana. Andriamanitra rainay misaotra sy mankasitraka anao izahay fa ankehitriny dia mbola omenao izao fotoana izao indray ahafahanay mirotsaka eo an-tanimbolinao. Misaotra Jesoa fa fantatray fa manatrika anay eto ianao mba hampahery ny vahoakanao.
Andriamanitra masina sy be voninahitra indrindra ianao. Indrisy anefa Tompo, fa ny vahoakanao dia tsy misy marina eo anatrehanao. Izany indrindra no hitondranay fifonana eto anatrehanao mba hanadiovanao ny vahoakanao tsirairay avy mba ho olona araka ny sitraponao. Dia misaotra Tompo fa fantatray fa Andriamanitra mpamindra fo ianao. Ankehitriny ihany koa Jesosy, dia mangataka aminao izahay ny fiasan'ny fanahinao mahery ao anatin'ny vahoakanao tsirairay avy. Indrindra Tompo, fantatrao miariary ao anatrehanao ary tsy misy miafina aminao ny momba ireo vahoakanao rehetra tsirairay avy. Jesosy, ao ny marary, miandrandra fanasitranana avy aminao ilay Jesosy mpanasitrana. Ao anatin'ny olana maro isan-karazany manantena anao ilay vahaolanay. Jesosy, ao ihany koa ireo voafatopatotry ny rehaka izao fiainana izao sy voageja voafatotry ny zava-mahadomelina isan-karazany. Manafaha Tompo ny vahoakanao ary aoka ny fanahinao no hiasa ao anatin'izy ireo ahaizany mandray ny famonjenao. Ankehitriny ihany koa ho vakiana ny tenim-pahefana avy aminao, dia ny fanahinao masina no mbola anapaka ao anatin'izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iavana, eny mpanajana ny tenim-pahefana entina norenana izao asa masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ny asa ataoko no ataony koa. Ary ianao asa lehibe noho izany izay satria izao makany amin'iray. Ary na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana an'iray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izao angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azony izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ary izao famantarana izao no anarak'izay mino, amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninona azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo, rehefa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka ankavanan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasaka nitory-teny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niarana asa taminy, ka nanamarina ny teny tamin'ny fahamarinana izay momba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina ny an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana ny an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany, na amin'inona ka angataka izany, dia ho azony avy amin'iraika izay any an-danitra izany. Fa na aiza no angonany roa na telo amin'ny anarako, dia eo afovoany aho. Ary indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo. Tahaka ny nandrahandray no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilazany izy dia nanisy fofinaina, ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina,
na elokiza no avelanareo dia ho voavely izany, ary na niza kosa ny tsy ho avelanareo dia tsy voavely izany. Amen. Dia mbola hiaraka hivavaka isika ry havana. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra anao no ny tenim-pahefana entina andrenana izao mahasamasina izao. Ny teninao izay efa nanehonao ny voninahitrao tamin'ny olona maro sy tamin'ny toerana maro. Masina ny teninao, teny fampiorenana eto mandresy ny mpanjakan'ny fahamazinana eny amin'ny rivotra. Ary raha hodidina ny asa maizina izay tsy mahavoka tsoa dia ny herin'ny fanahinao masina hiasa amin'ny teny. Amin'ny anaran-tsoanao no angatahana izany vavaka izany. Saotra Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evan'i Nazareta, le vombon-tany azo fijaliana, tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, Andriamanitra velona tompony nery sy ny fahefana rehetra sy tetany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy azoko mandity, mandrava ny asa matsiny Satana. Miala fainga an'izao zanak'Andriamanitra izao Satana, mahitsy ny lalan'ny Satana, any amin'ny rehetra avy ny anjara toeran'ny Satana. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Aorony ny etanao sy ny firongoana rehetra, ny aretina, ny lainga, ny tsy finoana, ny fisalasalana, ny fijangajangana, izay rehetra tsy nampileny t'Andriamanitra. Didina sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Efa vidiany Jesosy tamin'ny randro eo, tsy hananao fahefana tsony, mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Dia iombom-bavaka isika ry havana. Mankasitraka tompony amin'ny herina tafinao ny mpanomponao nahazoany nandidy sy nandroaka ny asany maizina izay tsy mitera-boka tsoa amin'ireto vahoakanao ireto. Jesosy Tompo, indreo ary ny vahoakanao manetry tena eo anoloan'ny voninahitrao. Matsiaro menatra sy mangaya satria nateraka tamin'ny otaka malaky mively anao ndratsy. Mamindrafo amin'ireto vahoakanao fa misy izay matsiaro mavesatra entana, ao ny tambesara ny otana tao, ao koa izay marary, ao ny verievitra ka tsy afaka mitraka akory, ao ny mangetaeta ny iaona aminao manokana ary ao ny maniry ny hositranonao. Ho any amin'iza moa izy ireo Tompo, fa tsy ho eo aminao ihany, ianao irery notisy mangoraka ny olonao ka manafaka azy tamin'ny fahoriany sy ny fantrany. Mitodika aminao izay Jesosy Tompo, dia ianao ilay hany mpamonjy sy mpanafaka anay Tompo, mba ekeo ny fanoloran-tenany hanompo sy hanome voninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy mpamonjy anay no angatahana izany. Amen. Hoy Jesosy Kristy, makanesa ty amiko nareo izay miasa fatratra sy mazefatretana, fa zano amin'ny anareo fitsaharana. Fa raha menatra ny Tompo ianareo, dia omenatra anareo koa izy. Fa izy no efa miteny, fa izay manatona dia tsy mba ho laviky mihitsiny. Ira fa fitopolo ira fofoazana ny ataontsika eo am-panatonana, manatona an' Jesosy Tompo.
intsony manda maka toerana amin'izay a tapitra tirity dia mijanona ny asa fa efa tsy miasa tsony nareo naoary izano asaraka ampiny fitiavana eny fokotsimanay tafatoetra mamina tsy misy miasa intsony a raha mbola misy tehesana dia makaty aloha fa rehefa tsy zay dia mitsaharitra reo ny asa antsika zay mamonjy toerana amin'izay zay tsy miasa intsony afa-tsy ny vavaka amin'ny famaranana sy manao afatra zava-maneno vita tanteraka ny asa aloha vavaka sikariavana ry Jesosy Kristy tomponay io mbola misaotra anao zay ny amin'ny fahatanterahany asa tamin'ity fotoana ity mankasitraka anao zay tompo ny amin'ny fitiavana zay naseho anao nandefa ny teninao ianao nanasitrana sy nanafaka ireto vahoakanao tompo tehirizy ao anatin'izy ireo ny teny zay nafafy tamin'izy ireo ahafahan'izy ireo miorina tsara amin'ny finoananao apetraka ampelantananao ny hoavin'izy ireo ampitomboa ny finoany atanjao ny fiainam-panahiny dia ankehitriny ary dia raha hiala amin'ity toerana ity izy ireo dia nao Jesosy Kristy ny omba azy ireo sy hitay azy ireo ahatanteraka ny fiainany amin'ny androm-piainany rehetra fanaratsy zay noroana tamin'izy ireo dia fa any amin'ny fariafy mandrakizay tsy manan-kery amin'ny fiainan'izy ireo sony fa fahavala faresy Satana anao ny dera anao ny laza anao ny voninahitra tamin'izay rehetra nataoneo tamin'ireto vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen ry havana hitsangantsika ndray ny afatra sao ndray ny afatra omeny Jesosy atsika amin'ity anio ity amin'ny anaran'i Jesosy ko amin'izany sikino ny sainareo ka mahonoana tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena tsara rehetra fa asany sika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara amen ira milohan'ny itsotrano
tsotrano avy amin'ny tompontsika raiso amin'ny finoana izany fiadanana ane ho an'ny rahala ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tiany Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina mandehana amin'ny fiadanany tompontsika amen. Azo toerana ary petrao amin'ny tompo ny fiainantsika misaora azy. Dia ho anao Andriamanitra tokana irery ihany ny voninahitra narandray sanaka ary ny fanay masina. Dia mahireza tompoka mahireza hatrany amin'ny asan'ny tompo isika menakavy. From the moon